Mitory ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty. Mitory ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty. Izay no anasako anao iarahantsika mandinika amin'ny ity androany ity, manasanao aharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra mpiarana mandinika ny ten'Andriamanitra indray, tafahoana soamatsara amin'ny ity fandaharana mamintsika ity. Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ilay mitahiry antsika mandrakariva ao anatin'ny fahasalamana. Tonononao aminao sy ny ankonanao indray ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Ankehitriny ary dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay no izao fotoana mamy, fotoana sarobidy, tombotsomenao anay izao iarahana mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra tamin'ny lasa, ankehitriny raha andinika ny teninao izahay, dia mangataka anao mba hamela ny ilokay ary aoka ny fanena masina no ampianatra anay izao teninao izao. Dia mitenena Jehova fa mihaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Mitory ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty. Amin'ity herinandro ity, dia resaka antsika ny amin'ny herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty. Zay zany lohahevitra hodiniantsika mandritra izao herinandro izao. Fa ny andinina atao tadina kosa, dia izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany 5:10 ka ny andininy 7:10 sy ny andininy 7:10 manao hoe: ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny mandinika ity lohahevitra ity satria anisan'ny olana ihany koa izay natrehan'i Paoly tao fiangonana tany Korinto ny amin'ity fitsanganan maty satria nisy tamin'izy ireo izay tsy nino ny amin'izany fitsanganana ny amin'ny maty izany. Ary dia izay indrina no nanombohan'i Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany 10:10 ka ny andininy 1, dia hoy izy hoe: ary ampafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo. Mampiditra zany Paoly eto, resahany eo ny amin'ilay filazantsara izay antony maha-apôstôly azy. Noresahany ilay filazantsara. Inona moa ilay filazantsara? Notoriany teo amin'ireo Korintianina ireo, notoriany teo amin'ny fiangonana. Dia noraisiny izy ireo zany, ary dia niorenany satria fantany fa hitondra famonjena. Amin'ny andininy 2 dia izy hoe: izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay notoriako taminareo raha tsy nino foana ianareo. Ilay filazantsara notoriana, noraisina, niorenany finoana satria hitondra famonjena ho anao ihany koa izany rehetrarehetra izany. Ary izay fampidirana izay dia manomana antsika hiditra amin'ilay zava-dehibe tiany Paoly atongavana dia ny amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zao no voalaza mantsy eo amin'ny andininy 7. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevona ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Miverimberina ilay teny manao hoe araka ny soratra masina. Ilay araka ny soratra masina dia toa manondro ilay testameta vaovao iray manontolo. Zany hoe ny fahafatesan'i Jesosy ry mpiara-midinika namana, ny fitsanganana maty no manatanteraka ireo teny fikasana hita tao amin'ny testameta taloha ary amafisy ny testameta vaovao araka ny soratra masina. Dia zao no voalaza eo amin'ny andininy 2 dia ny andininy 1:10 iverenantsika: izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Ny andininy 1:10: koa anay izao na ry zareo dia araka izany no fitorianay ary araka izany no ninonareo. Ry mpiara-midinika namana, izay rehetra milaza fa nitsanga tamin'ny maty Kristy dia tsy maintsy mino aloha fa tena zava-misy teo amin'ny tantara ny fitsanganana amin'ny maty, ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty. Tena nisy, tena zava-nisy. Zao ny voalaza ihany koa eo amin'ny andininy 10:
ary nisy eo tamin'ny Kefasy izy de vao tamin'ny Romainy 10 koa. Rehefa afaka zany de niseho tamin'ny rahalahy Tsiomby 10 izy. Ny akamaroany reny de mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa lotomandry. Rehefa afaka zany de niseho tamin'ny Jakoba izy de tamin'ny apôstôly rehetra. Ary farany izy rehetra izao zay tsy tonga volana azy de mba nisehony kio. De ilaza ny apôstôly Paoly fa nisy ireo vavolombelona zay nanatitra maso ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty. Hitan'ny olona marobe Kristy taorina ny fitsanganana maty. Ary hoy izy hoe ary maro amin'ireny olona reny aza ny mbola velona tamin'ny andro zay nandro tany Paoly. De ilaza zany Paoly manao hoe mandehana antanio izy ireo no vavolombelona. Zay ny nolazain'ny Kristy eo amin'ny filazantsara soratan'ny Likoa 4:20 ka ny 9:20 manao hoe ary ianareo no vavolombelona zany. Ry mpiara-midinika namana, mitoro ny fitsanganana Jesosy tamin'ny maty oevo ny filazantsara ny apôstôly Paoly. Satria ny antony hitondra famonjena ho antsika araka le andinina atao hotadina raha tsy natsangana Kristy foana ny finoanareo ary mola amin'ny fahotanareo ihany ianareo hoy ny apôstôly. Ka dia amin'ity androany ity mpiara-midinika namana, andeha isika samy ampiorina indray le finoana. Andeha tsika samy hiezaka mandrakariva anaiky izany taridalana men'ny ten'Andriamanitra izany fa Kristy nitsangana ary maro ny vavolombelona zay nanatitra maso zany ary de zao hitondra famonjena ho antsika izany. Koa ny filazantsara zay tokony hotoriko ankehitriny, ny filazantsara zay tokony hotorinao ankehitriny de zay mitoro ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty. Mombanao any Andriamanitra ka mba andray anjara adidy amin'izany filazana ny filazantsara ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty izany izaho sy ianao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao zay noho ny fampidiran'ny fiaraha-midinika androany ka niresahanao ny tena aminay ny amin'ny filazantsara zay notorian'ny apôstôly Paoly no raisiny fiangonana ny orenany tamin'ny finoana satria hitondra famonjena. Aoka mba tsy hoisan'izay tsy mino ny amin'izany izay satria betsaka ireo profo, betsaka ireo vavolombelona zay nanatitra maso zany toy zavatra izany. Ampiori izay ankehitriny mba hosahanay ny mitoro zany filazantsara ny amin'ny fitsanganana Jesosy tamin'ny maty izany satria ho famonjena ho anay ihany koa izany. De mitahianay amin'ity tontolo andro ity. Tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.